Ampifaliana sy ampanetretena lehibe hatrany no iarahako amintsika indray amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirezana izao miarabantsika rehetra tonga soa eto ary ny fiadanan'Andriamanitra no tononiko amin'ny tsirairay avy rehetra. Eny alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Makasitraka ray masina tsara indrindra ny amin'izao tompotoana mahafinaritra no menao anay izao. Sotranao indrindra izay noho ny amin'ny fahasoavanao, noho ny fitahinao, noho ny famindraponao izay avozinao isan'andro aminay tsirairay avy ary izany indrindra no tsy nahalandritra anay Andriamanitra ka mbola ahafahanay mifampahereto amin'ny alalan'ny teninao. Eny ny teninao Tompo no velona sy mahery ary ny teninao Andriamanitra no ka hamelombelona ny fanahinay. Eny Andriamanitra tahaka ny ando izay mirotsaka amin'ny tany ka mamelombelona azy dia ho tahaka izany koa ny teninao izay omenao anay amin'ity andro an'ity mba hamelombelona ny fanahinay, hamelombelona ny vatanay, hamelombelona ny sainay. Eny Andriamanitra naiza ary niza Andriamanitra tominao andreny feoanao amin'ity andro an'ity dia mivavaka Tompo mba tsy hisy ho diso anjara na dia iray ary araka ny teninao hoe tsy miverina foana any aminao ny teny raha tsy efa mahatanteraka izay hampanirahanao azy ary ambinina amin'izay hampandehananao azy dia ho toy izany ny teninao amin'ity andro an'ity. Ary ny tenako Andriamanitra dia miantehitra ny fahasoavanao. Eny Tompo ianao no o kapiteny eny ianao ny ametraka ny teny rehetra ao am-bavako hanome anany lelany efa mahay Tompo mba tena hamelombelona izay rehetra reraka ny teninao ary hampitrahaka izay rehetra mitanondrika, hamaha izay rehetra hampahoriana Tompo ho voninahitry ny anaranao ary hanasitrana izay rehetra marary satria aina ho an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ka dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny asa mahagaga izay ataonao eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fahefan'i Jesosy Kristy irery ihany no ka hanapaka feno amin'izao fotoana izao. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika fampahirezana dia atao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka 2:20 dia ny 9 ka hatramin'ny 5 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manasanao hatrany hiaraka mamaky amiko ny tenin'Andriamanitra. Ny endreny loha ampisorona sy ny mpanoradalàna afaty an' Jesosy ary rehefa mbiakaiky ny andro firaviravona fihinanana mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe Paska ary ny loha ampisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay hamonony an' Jesosy nefa natahotra ny olona izy fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 dia nakao amin'ny loha ampisorona sy ny lehibe ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadihany an' Jesosy amin'ireo dia afaly ireo ka nanaiky hanome vola azy ary nanaiky izy ka nitady izay andro hahazahoany hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Amen. Ny lohatenin'izao afatr'Andriamanitra izao dia hoe aoka ianao hifantoka tsara amin'i Jesosy Kristy. Aoka ianao hifantoka tsara amin'ny Jesosy Kristy. Eto amin'ity tantara ity dia ahitantsika ny Jodasy Iskariota izay anisan'ny mpianatra Jesosy Kristy izay Jesosy Kristy mihitsy no nifidy anazy ary izany mpianatra izany dia anisan'ilay namadika an' Jesosy Kristy tamin'ny sekely volafotsy 30 ary hitantsika moa izany any amin'ireo filazantsara telo ireo Matthieu, Marka, Lioka. Ary ahitantsika an'izany fa i Jodasy dia anisan'izay ataoko hoe mpianatra izay niavaka tamin'ny mpianatra rehetra satria nanana an'izay nifatohany izy. I Jodasy dia rehefa mandingitsika ny tantara dia tsy mifantoka tamin'i Jesosy Kristy. Nanaradian'i Jesosy izy, marina fa Jesosy Kristy mifidy anazy, marina fa nanaradian'i Jesosy Kristy izy anisan'ny mpianatra izay niaraka tamin'ny mpianatra izy. Nahita ny fahagagana, nahita ny asa soa, nahita ny fitahiana izay azony tamin'ny fanarahana Jesosy Kristy ka
tsy i Jodasy dia tsy mifantoka tamin'i Jesosy Kristy fa nifantoka tamin'ny tombontsoa, ary voalohany indrindra dia i Jodasy dia efa nanana ny toim-pony ary Jesosy dia efa nahafantatra izany. Ary manambara izany moa ato amin'ny tenin'Andriamanitra fa atoko hoe anisan'izay efa mpangalatra na nanana toe-po mangalatra i Jodasy. Tatsika izany ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona rehefa nandraraka menaka manitra i Maria tamin'ny tongotry Jesosy Kristy dia i Jodasy niteny tamin'i Jesosy hoe nahoana io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomena amin'ny malahelo. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nilaza izany izy tsy noho ny fiahiny ny malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Amen. Satria mpangalatra izy tsy ny fiahiny loatra ny malahelo ny tao anatin'ny sainy, nampalahelo anazy le menaka manitra izay nararaka tamin'ny tongotry Jesosy Kristy, satria tokony nahazahoana vola be kanefa nararaka fotsiny. Ary Jesosy moa dia mampafantatra hoe fa malahelo anie ozy izy eto aminareo mandrakariva fa izao tsy mba ho eto aminareo mandrakariva e. Ry hava malala, Jesosy Kristy dia efa nafantatra ny toe-pony Jodasy, efa nafantatra ary mety manontany ianao hoe inona ary ny antony fidianan'i Jesosy any Jodasy raha ohatra efa fantatra Jesosy ny toe-pony. Ry hava malala, Andriamanitra dia manana hevitra izay tsy takatry ny saintsika, ambony no ny hevitrintsika ny hevitr'Andriamanitra. Fa raha mandinika isika amin'izao tantara izao dia tena zava-dehibe ny hifatohantsika amin'i Jesosy Kristy. Izao sy anao izay nofidian'i Jesosy ho mpanaradiana azy, tadidio tsara fa tsy misy afaka manantona an'i Jesosy Kristy raha tsy efa nitao miray. Dikan'izany dia izao sy anao dia efa voataona hanaradia an'i Jesosy Kristy. Fa aoka izao sy anao tsy tahaka ny Jodasy, aoka izao sy anao mba hifantoka amin'i Jesosy Kristy, tsy hijery ny fitahiana izay mety azontsika amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, aoka tsy hijery ny tombontsoa izay azontsika amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, aoka tsy ny interentsika no jerentsika. Amen. Fa i Jesosy Kristy, ry hava malala, Andriamanitra ry hava malala, dia tena mandinika izay tena mitady azy tokoa. Andriamanitra dia mahalala hoe inona ny antony izay hitadiavanao an'i Jesosy Kristy. Tena mifantoka amin'i Jesosy Kristy ve ianao? Tena Jesosy ve nijerenao? Sao dia le fitahiana fotsiny? Sao dia le fanasitranana fotsiny? Eny, mety hatramin'izay nanarahanao ao dian'i Jesosy Kristy izay, hatramin'ny nahatongavanao zanak'Andriamanitra izay, dia mety nitombo ny fanananao, nitombo ny fitahianao, na ara-bola io, na ara-materiel io, na ara-pahasalamana io. Kanefa aoka tsy izany rehetrarehetra izany ny fatoanao, fa ataovy toy ny taimboraka izany, araka ny tenenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Filipianina toko 7. Filipianina toko 7 ndao nefa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia eo amin'ny 15 andiny fahafito, eo amin'ny 17 natombontsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny faty antoka sy ny zavatra rehetra ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazahoaka ny Kristy. Amen.
ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako any Kristy. Ataovy fantiantoka ho anao daholo izany rehetrarehetra izany. Ataovy taimboraka ireny. Aoka Jesosy Kristy irery ihany no fatoanao. Aoka izy irery ihany no katsainao ho tadiavinao. Amen. Ary ianao zay mitady an Jesosy Kristy, ianao zay manaradia an Jesosy Kristy, noho ny antony maro samihafa dia mitandrema. Amin'reto mpianatra Jesosy Kristy reto dia ahitantsika ihany koa amin'ny Petera. I Petera dia anisan'ny mpianatra izay tia an Jesosy Kristy. Fa nisy fotoana Petera dia anisan'ny fitaovana ihany koa izay nampitenen'ny Satana. Ary hitantsika ihany koa fa anisan'ny fitaovana ihany koa izay nanambaran'Andriamanitra hoe iza Jesosy Kristy. Endry hava-malala, hitantsika moa izany ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio. Manasanao handray ny ten'Andriamanitra ary andinika izany amin'ny fotoana izay mety ahafahanao mandinika izany ten'Andriamanitra izany, fa tena zava-dehibe ny fandinihanao ny ten'Andriamanitra hampitombo ny fahalalanao aneny Tompo. Amen. Ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio dia ahitantsika eo amin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy, eo amin'ny 5:15 rehefa nanontany Jesosy Kristy hoe fa aminareo ozy izy, fa ianareo kosa ozy izy manao iza manao aho iza. Dia i Petera, i Simona Petera nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa Jesosy Kristy mihitsy no nanambara tamin'ny Petera fa tsy nofo amandra no naneo izany tamin'ny Petera, fa niraiko izay any an-danitra ozy izy Jesosy, zany hoe tsy amin'ny maha olombelona ny nahafantarany an Jesosy Kristy fa izy no zanak'Andriamanitra velona, fa Andriamanitra ray mihitsy no nanambara. Kanefa rehefa mandinika isika ny tantara dia mbola i Petera ihany koa izay anisan'izay nampitenen'ny Satana hanohitra ny programan'Andriamanitra. Eo amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy, 7:20 mihitsy vakitsika. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao zany Tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy nihodina ka niteny tamin'ny Petera hoe mankanesa toy voako ry Satana, fa tafitohina anamiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Amen. Eto dia ahitantsika an'izany hoe tsy Petera mivantana noho ny tenenan'i Jesosy, fa fantatry Jesosy Kristy hoe iza no nampiteny amin'ny Petera an'izany, ary izay nampahatonga Jesosy niteny hoe mankanesa toy voako ianao ry Satana, satria fantatry Jesosy Kristy fa Satana no nampiteny amin'ny Petera. Ry hava-malala, ny mahasamy hafa amin'ny Petera sy Jodasy dia izao hoe i Petera dia anisan'izay mora nanaiky ny fahalemeny teo anatrehan'i Jesosy Kristy. Fa i Jodasy araka ny voalazany ten'Andriamanitra rehefa niditra tao aminy, efa hatramin'ny izy, tahaka ny ohatrany hoe efa nomen'Andriamanitra deuxième chance izy kanefa tsy nandray izany, dia mazava ho azy Satana niditra tao aminy ary Satana no niazo nanasy hatramin'ny farany tsy nahafahamibebaka. Mitandrema ry hava-malala, aoka ianao hifantoka tsara amin'i Jesosy Kristy, ary te hampafantatra anao ihany koa amin'ny alalan'ny tantaran'i Joba. Ahitantsika an'izany hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia rehefa mivory ao anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, na hoe rehefa tafaraka ny zanak'Andriamanitra dia voalaza ny ten'Andriamanitra ny bokin'i Joba toko 1 dia ahitantsika an'izany fa mba tonga teo koa Satana tafahary taminy. Dikan'izany dia mety tsy ho hita amin'ny masonao, satria araka ny tenin'Andriamanitra fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ny rivotra tsy hita amin'ny masonao, fa izao ny zavatra
ampahafantarina anao hoe Andriamanitra dia tena mandinika ny olona tsirairay avy rehetra ny mpanaradian'i Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra dia dinian'Andriamanitra avokoa, fantany avokoa tahaka ny afantarany any Joba rehefa nandinika izy. Rehefa nivory ny zanak'Andriamanitra dia nandinika izy dia nahita ny Joba ary ozy izy Andriamanitra efa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka fadiny ratsy. Hitan'Andriamanitra ny olona izay tena mitady an'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny olona izay tena mifantoka amin'ny Jesosy Kristy, ary hitan'Andriamanitra ihany koa ny olona izay tsy mifantoka. Raha mijery anao ny Tompo amin'izao fotoana izao dia aoka ho hita ny mifantoka amin'ny Jesosy ianao, fa tsy mifantoka amin'ny zavatra hafa, tsy mifantoka amin'ny fitahiana, tsy mifantoka amin'ny fanasitranana amin'ny zavatra hafa izay mety tombontsoa ho azonao avy amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Ary ny zava-doza dia izao koa hoe eo koa Satana ary mijery ary mahita izy ihany koa izay ataoko hoe tsy mifantoka amin'ny Jesosy Kristy, ary ireny izay tsy mifantoka amin'ny Jesosy Kristy ireny dia ireny no ampiasainy ihany koa. Eny, amin'ny alalan'izany tantara izany dia mitaona anasy anao ny Tompo mba hifatoha antsika amin'ny Jesosy Kristy, ary hitanao ny hafaran'i Jodasy fa nananto tena izy. Raha nibebaka izy dia mety namela azy Andriamanitra, fa hatramin'ny farany izy dia tsy namelan'ny Satana hibebaka, ary izay ny tena zava-doza. Kandroany ianao mpanaradian'i Jesosy Kristy, nandre izany avatr'Andriamanitra izany, aza manamafy ny fonao. Hatramin'izay ianao mety tsy mifantoka, mety zavatra hafa no nanarahanao an Jesosy Kristy, fa mety nahita ianao hoe totahiana daholo izay manaradian'i Jesosy Kristy. Endry ava-malala, tena tahiana tokoa mpanaradian'i Jesosy Kristy, kanefa izany tsy midika hoe no tahiana ianao dia hifantoka amin'ny fitahiana, fa aoka Jesosy Kristy irery no ifatohanao. Manana toe-po tahaka ny Paoly apôstôly, ataovy fantiantoka ho anao avokoa ireny zavatra rehetra ireny, ataovy taimboraka noho ny Kristy, noho ny fahazahoanao an Kristy Jesosy. Amen. Tena zava-dehibe ny fatohanao amin'ny Jesosy izy irery ihany no mpanjinina. Izay no ampahalalan'Andriamanitra antsika amin'ity androany ity. Eny, mety eo ny sasany mety tsy mifantoka amin'ny, mety hoe tsy zavatra hafa ny, mety hoe mety dera na laza na voninahitra no hikatsahanao an'i Jesosy Kristy, kanefa izany rehetrarehetra izany dia ataovy faty antoka. Aoka Jesosy Kristy irery ihany no mpanjinao. Amen. Ary mitandrema ihany koa ianao hoe rehefa mandeha miangona miaraka amin'ny rahavavinao ny anadahinao, iza marina ny fatohanao, iza marina ny jerenao, fa Andriamanitra dia mandinika. Rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mandinika Andriamanitra izay tena mitady azy marina, izay tena mifantoka amin'ny Jesosy Kristy marina, ary mandinika ihany koa Satana hoe iza no afaka ampiasaina. Ka dia aoka izany ten'Andriamanitra izany tena aperitreritra anao, fa tena aoka izasenao mba anisan'izay tena anisany fantoka, mba ho hitan'Andriamanitra hoe tia fanfantoka amin'ny Jesosy Kristy, tia tena hoe ho hitan'Andriamanitra marina tokoa izay sasenao eo anatrehan'Andriamanitra, satria mifantoka mitady an Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy irery no mbanjina, satria Jesosy Kristy irery ihany no arahana. Alleluia. Ka dia manasanao hiaraka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra ray masinao ny amin'izany teninao izany, misotranao indrindra izay fa mananatra anay sy mampianatra anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny teninao, mba tena hifatohanay amin'ny Jesosy Kristy irery ihany, mba tsy hifatohanay amin'ny fitahiana, amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, na amin'ny dera na amin'ny laza, fa aminao irery ihany Tompo. Aoka mba ho ataonay ho taimboraka ny zavatra rehetra no fahazahoanay an Kristy Jesosy, ary aoka mba tena anao izay rehetra mahafaly ny fonao izay, aoka tena ho hitanao mitady anao fatratra izay, aoka mba tena ho hitanao mifantoka amin'ny Jesosy Kristy izahay.
eny Andriamanitra ampianarony tsirairay avy rehetra ary fonana aminao izay rehetrarehetra tsy fifatoanay mety tamin'ny zavatra hafa mety tamin'ny dera tamin'ny laza tamin'ny Jesosy eo tamin'ny hoe arena tamin'ny fanasitrana tamin'ny fitahiny tamin'ny zavatra maro isan-karazany tamin'ny materiel mety izany ny fatoanay fa ikehitriny izao izay Andriamanitra dia vonona tokoa tena hifantoka hibanjina anao irery any satria anao ny tompo ny finoanay sy mpanefa azy dia omeo anay ny hery Andriamanitra ahafahanay anatanteraka ny sitraponao meo anay izany fahasoavana izany fa vonona izay Jesosy anaradianao ary hifantoka tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.